Info Culture Média. Zara hevitra fandaran'ny sapan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny ICM radio efatra amin'ny zato triboka valo. Andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena. Zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amby 24 Somafa 20 volana febroary taona 2024 fandarana zara hevitra manokana ty rahantsika amin'ity anio ity topolasy topoko vavy manasanao mpanajana naraka izany hatramin'ny farana ny eto amin'ny 11:17 na ny ao amin'ny page info culture media 2.0 tiré FM 94 tsy mandeha mifantanao amin'ny page mo araka ny efa mahazatra antsika fa fampatsihivana ihany izay fandarana zara hevitra eto amin'ny ICM radio izay fandarana sampany fampahalalam-baovao andraisana vahiny iresahana ny hoe fiainam-pirenena sy ny hoe zava-misy ihany koa moa zany ary mato Arson Roger mpikambana ho nivon'ny antoko RCR ny vahintsika ato ambadika ato eo ihany koa i docteur Rija Randria Miaranjano izay miarabanao ihany koa tonga sondray ato anatin'ny fandarana zara hevitra. Miarahaba namana Michel, miarahaba camarade Rija, tafahoana sondray tsika amin'ity fotoana ity mamela manokana raha ankahery ho an'ireo trabona tamin'iny loza voajanahary iny dia mitondra ny teny fankahirezana satria izao moa afaka miteny ny tena vao tonga etondray dia mankahery ireo trabona ny amin'ny tratrin'iny loza voajanahary iny mampitraka ihany koa ireo mbola velonaina ka trapamonjena tahin'Andriamanitra dia vela somatsara afaka tamin'iny fasairanana nahazo ny firenena iny ka dia mamerina ny arahaba ary dia mirahasoa mankasitraka indrindra amin'ny fandraisana tompoko. Docteur Rija. Miarabanao namana Michel, miaraban'ny namana teknisianina tsy ambadika tsy narehetra ato amin'ny ICM radio, miaraban'ny voaka malagasy ihany koa izay manaraka ny tokantranona amin'ny onjam-pena amin'ny tambazotra serasera hatrany ivelany moa izany manaraka dia arabaina daholo isika rehetra dia mankasitraka tamin'ny fandraisana anay amin'ity antoandro ity. Tontolo politika, resaka fitakiana ara-sindikaly resantsika ato anatin'ny fandarana zara hevitra. Eo amin'ny fifandraisana avy any ivelany aloha resantsika Rizy Miralahy eo ny mahakasika ny hoe Madagasikara, Russie izay efa nisy ny fandraisana tany aloha fa amin'izao fotoana izao moa nanatanteraka fitsidiana tany nanomboka afaka maly ny toy maly ny filohan'ny fanavaozana ny Republikan'i Madagasikara izay maro sady no mitondra an'ilay hoe mety no nataon'ny filohan'ny fanavaozana le hoe mitodika makany amin'ny tatsinanana nefa nisy ihany ny mpitondra nanao an'izay fa tena azo verina ave zay Rizy Miralahy fa hoe tena isy fiatraikany mivantana azo sampahitanana amin'ny resaka diplomasia malagasy sy ny hoe fampandrosoana eto satria rehefa hoe diplomasia zay dia misy fiara-miasa atao zay. Misaotra betsaka anao Michel amin'ilay fanontaniana marina tokoa izay resaka izay satria dia zavatra tsapa zany izao rehefa manaraka ny resak'olona ny anaty onjam-peo hainao manjery isan-karazany réseaux sociaux dia tena hoe faly ny olona hoe tena hoe sambany indray zany ity nisy mpitondra hitodika any antsinanana satria efa izay daholo moa zany ny irairay ny olona hoe antsika tokony efa hiala amin'ireo tandrefana reto fa andao hivadika amin'ny tatsinanana dia ity moa zany zara hevitra amin'ny mahazara hevitra anazy manana fomba fijerinay izay dia tsy voatery ho marina fa io samy manana ny heviny zany dia ny anay zany dia mazava hoe ianao teo fa nampatsiahy hoe efa nisy fotoana antsika niara-niasa tamin'ny Rosia tamin'ny fitondran'ny filoha teo aloha moa zany ny filoha Didier Ratsiraka dia tsaroantsika tamin'ireny fotoana ireny ny fiarahana tamin'ny zareo Rosiana dia ny zavatra tsikaritra naongana ilay filoha taty aoriana matoa naongana nisy zatra tsy nety zany tao ary amin'izao fotoana moa zany tsika dia tena hoe anatin'ny tena hoe fantrana lalina tanteraka za tsy miteny hoe ny filoha Ratsiraka nampahatra antsika tsy izay fa reny zavatra reny zany fahitanay anazy tsy tena nisy impact zany tamin'ilay fiainam-bahoaka matoa nisina fanonganana foana ilay filoha fa roa manaraka an'izay ny resaka fifandraisana amin'ny any ivelany io hoarinay ohatra ny tokantrano foana ilay izy
ny tokantrano misy ny mpivady normalement zany halohany ianao zavatra ny tokantrano anankiray dia tokony hisy fifampidiniana hisy fifampiresana hoe hanao antsika ity inona no ataontsika aiza antsika indindram-bola satria raha viresaka relation ohatran'iny hoe tsy maintsy vola no tadiavina aiza antsika ndiaka vola soatr'izany dia zay zany tena mametraka n'le hoe zay tsy manakana aza makany amin'ny Rosia aza makany amin'ny Frantsa aza makany amin'ny Chine fa ny anay dia mila mazava hoe mila contrat social aloha contrat politique aloha contrat économique aloha apetrakitsika eto efa nifanaraka ve sika malagasy hoe ahoana marina nitrandana an'ireto arena be dia be reto ahoana nitondana ny éducation nationale ahoana nitondana ny économie ny santé ahoana nitondana ny énergie dia raha ohatra zao ny manam-pahaizana rehetrarehetra malagasy mivory dia mandinika hoe zao ny contrat hitondrana n'le firenena dia vita ny contrat iny dia afaka mandeha amin'izay ny filoha makany antsinanana makany andrefana sotran'izany mba dia amin'izay fotoana zay tena mipetraka le fiara-miasa satria manana contrat mazava atsika ho resana amin'le olona zany fa raha tonga dia hoe ny filoha no manana ny soany hoe soa diplomatique hoe zay ho akany Rosia everinay fa famerenana ny zavatra efa nataon'ny tany aloha ihany zany kanefa tsy nahitantsika vokatsoly izy zany dia zay tsy manotra hoe aza makany Rosia non zay tena hoe mankasitraka hoe io misy filoham-pirenena mandeha kanefa zao ihany koa le izy zany tena tokony hipetraka hoe soa diplomatique miainga avy amin'ny contrat nataon'ny vahoaka dia io hoe tokony tsy azo ovaovaina nizaniza mitondra zany dia efa misy contrat mazava hoe zao nitondrana n'ity serra dia le soa zany amin'izay fotoana tena miankina amin'ilay safidin'ilay vahoaka mihitsy ka nizaniza filoha mitondra dia iny foana ny rana fa tsy hoe président Mikael mitondra androany dia makany Rosia dia raha misy hafa indrindra pitsy dia mitodika makany andrefana dia zay le fiovaovana zany tsy mety fa tokony misy zatra efa mipetraka zany faharoa manaraka an'izay ny régime amin'izao moa zany intérim moa sa transition tsy dia tena mazava moa zany hoe intérim sa transition fa ny zavatra tsikaritra tsapany no fantatry ny rehetrarehetra dia hoe tsy olom-boafidy aloha zany président Mikael zay ngamba hiarantsika rehetrarehetra manaiky hoe tsy olom-boafidy izy ka raha hoe hanao hitondra ny firenena malagasy hanao contrat amina firenena-dehibe ohatra zany zavatra tena goavana be zany ka zany zavatra zany tena hoe mila ny fandiniana lalina be mihitsy vao afaka mirosa zany tokony hoe filoha voafidy mba hoe ara-dalàna zany tokony manao an'izay fanarahana zay raha ny fomba fijeriko manokana fa eo moa tsika mitelo mirahalahy midinidinika an'le izy ministra enina eo nivon'ny gouvernemanta tamin'ny Rosia amin'ny roapolo no miaraka amin'ny filohan'ny fanavaozana nakany Rosia ny ministry ny fiarovam-pirenena ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo ny ministry ny toe-karena sy ny vola ary ny ministry ny arena kibony tany raha ny fahitan'ny RCR indray tena hoe ireo ihany ve ny verina fa tokony nakany sa hoe tsy ampy ireo sa be loatra indray ireo ministra ireo ifampitraraha satria ankoatra ny hoe fampiresahana teo amin'ny filoha rotonta dia nisy ihany koa ny fampiresahana teo amin'ny samy ministra aloha zany raha ny fampitam-baovao. Ya misaotra camarade Michel amin'ny fanontaniana ny ananga mba tsy hoe ampy ve sa tsy ampy fa te hiverina aloha amintsika malagasy araka ny lazain'ny dokotera teo efa nisy ve fifampiresahantsika malagasy raha hiverina kely ny zavatra nisy dia nisy tolona natonga an'izao fitondrana zao eo amin'ny toerany raha ny tolona ny tanora ny tolona ny vahoaka malagasy dia nisy zavatra naharary anazy tao efa tonga amin'izay fametrahana an'izay zavatra hoe fitakiany malagasy zay ve aloha zany tsika dia tonga amin'izay hoe fiazakazahana makany ivelan'izay aza dino fa ny malagasy ihany aloha no afaka mamahany olany malagasy ny vahiny tsy hamahany olany malagasy fa izy eo mety ho mpiara-miasa mety ho mpanamora mety ho mpanelanelana mety ho mpanolo-tsaina arakarak'izay zavatra fifanarahany eo ambony latabatra eo ka tsy tena hoe ampy ireo na tsy ampy fa tokony hitodika aloha tsika amin'izay zavatra ny tolomana teny akanja raha ny tena marina nge ny miaramila nge ino no lazain'ny président laza hoe tsy tokony nandray an'le mofo ny miaramila fa satria le miaramila niaro an'le tanora zay niarany famoretana fa amin'ny androany izy lasa izy ndray no ninana an'le mofo ndray sy ny tanana ndray le mofo zay tokony hoe
ifampiresahana tamin'le le zazany ady anakiroa tery Kianja ka raha pito zany mety le zazany ady teny Kianja indray nitodika any amin'ny miaramila zay mandray ny fitondrana amin'izao fotoana zao de tokony hiverina aloha zany efa bolana tsika zao efa tara efa bolana raha ohatra ka 2 volana nomena an'le fepotona nomena an'le minisitra de mitatsika zao de lasa roitina trany de io foana zany iverenana eritsery le fitazomana ny teny nomena no anisan'ny sakana ngezabe ho an'ny Madagasikara ary io no tena mampanasa satria nisy fotoana ny filoha mpanjakana no teny hoe rehefa tonga avy any Dubai izy de ozy maro be ny sonia ny fifanaraha-piaramiasa ho tombontsoa Madagasikara zay vitanay de ny tanisa teo moa izy de ozy misy tsy tadidiko tena zava-dozy zany filoham-panjakana izy no miresaka an'izany de vao an'ny vahoaka hoetiny hoe nisy zavatra ny soniavina tamika nefa tsy tadidy de androany iray koa zany tsika efa tonga any Rosia de anao sonia fifanaraha-piaramiasa zay araky ny lazainy dokotera teo hoe mbola tsy voafidim-bahoaka akory fa hoe napetraky ny raha ohatra ka zay moa zany tia nitiavany azy hoe napetraky ny vahoaka teo aloha zany mba anala an'le olana ngezabe teo fa tsy tokony mbola isy fifanarahana alohany fa azo atao no mifanatona amin'ny samy mpitondra raha ohatra hoe mampiantso ny firenendehibe mampaninona moa zany fiaraha-miasa tsy ferany zany fa tsy tokony mbola isy fifanarahana aloha raha tsy vita ny fifanarahana eto Madagasikara hoe zao ny fanarahantsika ary vahoaka malagasy anova rafitra ve tsika sa anavao sa anao inona de rehefa vita zay ity zany le zavatra tadiavintsika ary vahoaka ity zany no entina itadiavana fiaraha-miasa itadiavana tombontsoa aza diny fa tombontsoa ny ataon'ny vahiny eto fa tsy hoe ny tombontsoa anao no apetrany lahara-pahamiana eto fa ny tombontsoany aloha ny interehany aloha no tsy maintsy ho tadiaviny ka rehefa metimety aminy ny fifanarahana aminao zay izy vao manao fifanarahana aminao ka zay ny atahorana ary misy miteny koa raha hoe amin'ny teny rosianina ny zavatra soniavinao zay lo mety tsy ho isy fa mety amin'ny teny vahiny fa nytiako tenenina izay zavatra soniavina sy ho tanterahana re zay no ampiarina sy omeo ny vahoaka malagasy misy milaza hoe tsy tokony andray fanapahan-kevitra zao fitondrana izao fanapahan-kevitra satria tsy ny fidim-bahoaka tsy manana vinana samy mazava ka hoe andray fanapahan-kevitra misedry resam-pirenena raha izay zava-misy zay zany ve tsy mitovy amin'ny karazany hoe hitatra ty fotoam-piasana roa taona ity mety sy roa taona io mety ho lasa mandaray mihitsy raha zao zava-misy ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny hoe politika atao zao raha ny fihazakazahany mpanao politika ihany koa tangorona ao anatin'le hoe rafitra fanavaozana satria efa misy sady zany vondrona parlementaire zany amin'izao ohatra ny kisarisary le izy hoe vondrona fanavaozana na mbola tsy nideklare ny fitsaranam-balalampandroenina ary manamafy an'izay nge ny zavatra mitenen'ny filohan'ny vondrona afrikanina moa sa secrétaire général ny vondrona afrikanina raha naneo hevitra izy hoe misy aneo izy eto olona maka fahefana amin'ny alalan'ny hery tsy amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka fa aveo ny amarininy amin'ny alalan'ny safidim-bahoaka de inona ny dikan'izany izy ka mety ho zay ihany koa zany ty zavatra hitranga eto amintsika ity maka fahefana aloha ao anatin'ny hery sy ny hoe manara ohatra amin'le hoe tolom-bahoaka de rehefa aveo le izy atao ara-dalàna saritsarina fifidianana de lasa ara-dalàna de mety ho zay zany ho tonga amin'izay tsika mety ho karazana sarosarotra ihany zany ny lazany hoe tena isy ty concertation izy zany rezy am'rahalahy satria le fikaonan-doha nanomboka tany amin'ny fiandohana de efa adevitra be le izy hoe FFKM efa teo foana tamin'ny krizin'ny verimberina teto Madagasikara eo ihany koa ny hoe tokony hiditra ny avondrokery hafa isahana n'le fikaonan-doha efa tany zany de efa nisy olana amin'izao ohatra ny tsisy de misy miresaka tsony aloha zany fa ohatra ny efa karazany mandeha any amina fanararotana ny fahavoazany malagasy indray ny mpanao politika rehetra raha ny fahitana ny kisarisary misy amin'izao fotoana na de hoe ao anatin'le hoe vohikava mahatratra sika ny anao manontany hoe mety isy fihitarana ve raha ny zavatra nafinaritra aloha zany tamin'ny fotoana zay nandraisan'ny président le fahefana de ny teny izy hoe ho ravana ny rafitra rehetrarehetra misy rafitra maromaro ny resana tao anisan'izany ny Sénat anisan'izany ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana nisy ACDD maromaro ny rafitra nyresana de zay io tena anisan'ny nafaly tamin'izay fotoana hoe tena hoe handeha mankany amin'izay fanovana rafitra zay zany tsika raha zao fijery anazy zao kanjo mo fotoana fotahorinan'izay de efa niverina tamin'le tena natao
dia teo zany dia fa hita hoe somary nisy ny fivilizan-dalana zany tao zany. Faharoa manaraka an'izay jerena fotsiny hoe 48 mois moa le 24 mois 24 mois le nyresandry zareo anaovana an'le fotoana ty fanavozany ty. Dia rehefa mandinika zay ianao 2 volana rehefa nametraka membre de gouvernement zareo dia niteny hoe afaka 2 volana dia ho tsaraina ny mpikambana amin'ny gouvernement zao moa zany efa bolana tsy hita le suivi natao, tsy hita le évaluation. Dia zany zavatra zay zany efa misy zavatra be dehibe voadika ka raha hiteny nareo hoe mety hitatra indray ty dia zavatra tena efa tsy atao mahagaga zany raha ohatra ka miroso amin'izay satria misy zavatra be dehibe zany zay efa fa tsy par rapport amin'ny resaka concertation nationale fahitana inazy le concertation nationale nge sarotra be ny mandinika an'ilay satria ahoana moa ny eritreretanao hoe olona avy any ambany ravikazo avy any amin'ny fokotany indrindra no mandinika fampandrosoana ny firenena. Misy tsanatry ny vava ladiny lela akory manambany olona fa misy amin'ireny olona ireny ange olona tsy nianatra be dehibe ny olona tsy nianatra ary na nianatra ary moa mbola tsy manana capacité d'analyse mazava dia amin'ny fomba ahoana moa ny ahafahan'ireny andinika ny fampandrosoana ny firenena. Fa zay zany raha miteny hoe concertation nay moa tsy concertation fa tena hoe niodilona mihitsy ny filazana azy hoe contrat vaovao atao dia tena hoe nisantsehatra mihitsy no miditra ohatran'ny hoe éducation nationale, santé, ny côté énergie, ny côté ressources stratégiques mivolona amin'ny sehatra misy anazy. Dia ireny no mandinika hoe atao ahoana ty sehatra misy antsika ty. Tahaka ny nataonay tamin'ny santé zao nisy fotoana nanao lobarendasy dia nametraka mihitsy hoe fampiresaka mihitsy mampiasan'ny fahasalamana hoe ohatr'izao nitondrantsika n'ity fanovana ty zany tena hoe fanovana rafitra moa ny eritreretinay fa izy moa zany lasa miova lasa hoe fanavozana ka raha miresaka le concertation nationale isika androany da eo ry le FFKM aloha efa tsy crédible efa tsy crédible satria rehefa miteny FFKM ianao ka ohatra hoe mampiditra fiangonana hafa efa tsy FFKM aloha dikan'izany dikanao FFKM aloha dia FJKM, FLM, loteny ny EM dia ny katolika dia vao mampiditra finoana hafa akoatran'izy aloha dia efa tsy FFKM intsony anaran'izy. Nefa raha mijanona amin'ny titre FFKM fiangonana efatra dia voailitra daholo ny fiangonana hafa. Ankoatran'izay ny olona tsy tafiditra anatin'ireny fa olona finoana ara-drazana ny anazy. Ny silamo manao hoana donc zany tena fa le FFKM zany dia efa karazana faniliana ny besinima ka ianao raha manilika ny hafa dia fahaza manantena hita contrat zany ianao anatin'io satria raha hipetraka io dia hitsangana indray reto hafa reto hanohitra. Dia zay tsy mahatafavoaka n'izy mihitsy ny fahitanay anazy satria be dia be ny olona mbola mitsikeran'io allo zay zao ino zay n'izay da asa diomadasy ny any mitena allo zay hiditra anatin'io fikarakarana ny zavatra io. Dia nefa ny FFKM no mahazo fahazon-dalana anao n'izy dia io dia efa problème izy dia za mino fa sahirana zareo andafo hoe ahoana marina ary ny hitondrana an'ity concertation ty zay mahatonga an'izy mbola tsy hitantsika mandroso amin'izao fotoana. Sahirana satria raha toizana kely dia hoe sahirana satria tsy olona niomana hitondra an'le firenena no mipetraka eo na jerena fotsiny ary any amin'ny prime ministre raha mpanjakana no atao ao nefa olona any amin'ny sehatra tsy miankina no alaina makaty amin'ny hitantana le gouvernement zany zavatra zany dia efa hita sady hoe tsy ampy fiomanana na ataontsika raha hoe efa nisehatra tany amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy maro ny zavatra efa nataony tsy hoe mikritika fekritika fotsiny fa itsika malagasy mihitsy hoany mbola tsy mety ho tonga saina tsy mety mifoa dia rehefa masika ny RCR dia hoe be théorie fotsiny reo be walahoala fotsiny reo anefa rehefa zay zany ny olona eto Madagasikara ny olona milaza ny marina tsy henona fa izay olona be vava sy be feo zay ihany tsy maintsy manahirana angeny maheno an'ireny filohana androm-panjakana malagasy miteny hoe be dia be ny miaramila vahiny tafiditra eto tena mampivarahontsana mieritreritra an'izany hoe mbola maharo an'le vahoaka malagasy ve le mpitondra malagasy eto fa izy filohana androm-panjakana mihitsy no miteny hoe be dia be ny olona vahiny tsy ara-dalàna tafiditra eto zany zavatra zany midika fa tsy ampy fiomanana le olona dia lasa miteniteny foana rehefa ohatra ka hoe miresaka resaka raharam-panjakana
de zay no tenenanay foana hoe eketsika ve raha ohatra ka ny andraisiko ohatra hoe entité anankiray ohatra ny gendarmerie ny mandeha manao tsy haiko antaniko eto amin'ny dokotera eto hoe ekeny dokotera ave ka ny gendarmerie ny anao fandidina ao amin'ny klinika misy anareo ohatra na ampanao vaksiny lozika ave zany zavatra zany de rehefa miteny tsotra amin'izany hoe avelao ny mpanao politika hisehatra amin'ny politika fa inona ka ny nampianarana an'ireny administrateur civil sy inona mpitsara marobe eto Madagasikara reny ny olona tokony apetraka amin'ny tsehatra misy azy zany ny olona tsirairay zay ny tena tiana tongavana amin'le izy fa itsika tsy mety tonga saina mihitsy ny fa hoe rehefa tonga teo kolonelina maka an'le fahefana de tonga de mitehaka tsika nefa natongavany kolonelina teo voalohany indrindra de raha hitatsika de le hoe fiarovana an'le olona vonovonono le miaramila mitovy aminy de ozy alao ara ny hery mitovy ny fanandrina fa tsika moa nalaky mitehaka de tonga de adino daholo le fitakiana rehetrarehetra de rehefa avy eo amin'izay sarosaromany tsika hoe fitakiana teto resaka rehefa miteny ro mikolo de hoe resaka jiro sy rano de zao nefa jereo ny zavatra nytomaniny mikolo teny amin'ny kanja tamin'ny voalohany efa misy azafady efa misy mitiany rano tsy resaka jiro sy rano le fitakiana tamin'ny 2025 fa nefa n'izy mitomany teny amin'ny arabe zay ery amin'ny sisiny ery mahita anazy mitomany voatanisany tsara mihitsy le iny izy tia zavatra efatra tena hoe amin'ny mahaolona eo ny ara-tsakafo eo ny fahasalamana eo ny fanabeazana eo ny fiarovana ny sécurité zany zavatra zany ange ny takina amin'ny fanjakana mba omena an'le olona firifiry zao ny olona maty tapado iny lasa tsy mipetraka araka ny tokony izy tsony le mahafanjakana ny fanjakana zay zany tena isan'ny olana goavana de mifaharoa ny fanjakana tsy mitana ny teny nomeny rehefa miprometre ianao hoe arodana daholo de arodanina ka fa inona le atahoranao izay no mahatonga ny mbola tsy mety ho tanteraka zany le fanovan-drafitra satria maninona mbola mifanalokaloka eo foana le olona tsy tokony hisehatra amin'le fitondrana an'le fanjakana teneniko amin'izany ohatra ny sehatra tsy miankina fa maninona ny tsy maintsy asiana mpandraraha foana miaraka amin'le fanjakana efa zany no tolomana teo hoe manonona anaran'olo tsika hoe sanatria hoe manamaivana Andriamatora Vatomanga ny tabatabaina teto hoe akisao ario miala Andriamatora Vatomanga niaraka tamin'ny Rajoelina tonga indray ty fitondrana vaovao ty mbola sitsika olona vaovao indray manakaiky eo zany zavatra zany ange le adivana re olona zany zavatra zany ange le hoe rafitry avelao aleo tena ny fanjakana de ny tsy miankina misehara misehatra tsy miankina misy ianao afaka manao asa sosialy ianao tsy maninona fa aza mifanalokaloka amin'io fa io foana mahatonga atsika totafavoaka ka na tokony anana faleovan-tena ny ary le mpitondra tena teneniko hoe raha vao nahita ny oranga io za Andriamato Mikaela zay le teneniko farany tamin'ny zany vahiny teto hitako hoe manana bonne foi izy tianao zavatra fa misy pression ao ambadika ao tsy afahana miroso makany amin'ny tena hoe so de hoe tahotra amin'reto vondrona efa nisy any Madagasikara hatramin'izay zay tonga eto ny solon-tena ny ohatra ny SADC sy ny vondrona afrikana ny tsy hosay iny andravan'ireo hoe repoblika fahaefatra iny sy ny rafitra nitsangana atao anatin'ilay repoblika fahaefatra satria deklaren'ny olona hoe fanonganam-panjakana le zavatra nisy teto Madagasikara ka makaiza moa zany tsika zao milaza hoe tsy hiala anatin'le lalam-panorenana fa nakatoavy ny vondrona afrikana ve tsika io no asa anisany hoe ny fampiresahana tany Ethiopia aloha ny farany teo eno fa nakatoavy ve zany zao tsika fa mijanona anatin'ny lalam-panorenana tsika zao fa ny volontany ve ny filohantsika zany zao fa zay manko le tahotra hoe iny eo ihany ny tahotra hoe vondrona iraisam-pirenena mety misy kely ihany satria ny pression manko ny misehatra iraisam-pirenena tsy maintsy misy kely foana reny fa anisy mangeja atsika koa de ny hery miaraka amintsika ato zay mialokaloka ao ambadikin'le hoe misy mpandraraha zay mety mametraka tsindry hoe rehefa tsy manaraka amin'ity nareo de bloquenay ty zany koa anisany zany hoe ny tena olana zany de tsika malagasy aloha ny tena mila mametraka hoe afaka mifampiresaka fa am'izao fotoana zao de zay miteny de iza zany no enony rehefa tsy afaka ifampieno tsika samy malagasy de iza zany no enony andeha ienony SADC tsika de io ny anaovany atsika io tsisy raha manjary ienony vondrona iraisam-pirenena ny ivelany itsika samy tsika tsy mahay mifanaraka tsy mahay mifampieno de ataon'ny olona ahoana moa ny enonao ko ao an-trano zany hoe tokantrano ray raka mitenen'ny dokotera teo ny ao an-trano tsy afaka mifampieno de ataon'ny olona ahoana ny enonao tabataba foana ny eno ohatra ny tokantrano any de anao ivoaka ery de hitalao hoe hitady famonjena ny ivelany any le tsika ifampieno
tsika moa zany miresaka zay no nalaza be le hoe tsika tsy afaka misaraka amin'ireo mpamatsy vola mahazatra sy ny volona iraisam-pirenena fa sarotra nitondrana an'ity rehefa tsisy reconnaissance dia za zany tena mametra-panontaniana mihitsy amin'izay le resaka reconnaissance zay satria ny fitondrana rehetrarehetra ny joro teo no ankoatra ny teteza mita ohatra zao hatramin'izay tsy nankatoaviny zareo ny fitondrana rehetra azafady ny fitondrana rehetra ny joro teo ankoatra ny teteza mita dia nisy fankatoavana iraisam-pirenena teo zay aloha marina fa nitondrantsika nankaiza nefa le fankatoavana iraisam-pirenena jerenareo fa ny zareo iraisam-pirenena reo anje na maty izy tsika vahoaka dia reo ny amankatoan'le mpitondra foana jereo ohatra ny nataony tamin'ny régime teo aloha Flora Juel efa tena hoe voniny darofan'olona amina crime zay nange le vahoaka fa mbola miaro an'le fitondrana mijoro any le vondona iraisam-pirenena ary tena hoe mireconnaître hoe tena hoe manaiky izy donc za zany mijery lizy tsy le reconnaissance internationale aloha ny tokony hiazaka zany fa le reconnaissance interne aloha le vahoaka aveo mireconnaître le mpitondra mba hahafan'le vahoaka ireconnaître le mpitondra miverena aloha amin'ny vahoaka za zany androany te anao an'le sosikevitra amin'ny président Mikael mihitsy hoe rehefa nitsangany ianao monsieur le président nandravan'le korontana teo namonjy an'le vahoaka ambany zogan'reto le mpanageja tamin'ny fotoana n'androny dia tena mijoroa ho amin'ny vahoaka tokoa ndany mitodika amin'le vahoaka hoe ahoana marina ny tiana re hitondrana n'ity zavatra ty reo zay da Asedumada ny mpanao politika izay niaraka taminareo nandrodana an'le fitondrana teo aloha ndana eno ny feondry zareo hoe mety tsika mankaiza marina ity firenena ty apetraka le contrat mazava hoe zao nitondrana an'le firenena dia misy adhésion populaire zany manohana an'le zay manko le resaka teo hoe le président matahotra le pression avy ety ivelany logika izy raha matahotra dia miverina amin'ny tenany satria le adhésion atao anatiny tsisy fa raha ohatra ka raisina amin'ny tokantrano foana hoa raha ny atao tokantrano ka ny zanaky le ray aman-dreny mankatohan'le ray aman-dreny manaiky ny fanapaha-kevitra hitondrana an'le tokantrano tsisy olana ane fa raha ohatra ka dada mandeha mindrana vola nefa tsy nanaiky le zanaka sy le vadiny tato dia isy problème ane anatiny reo aveo dia mora aveo ny idiran'ny fahavala velively miatakely le tokantrano dia ohatran'izay koa ny firenena le vahoaka aloha le olona nitsangana ny tolona teo aloha eno ny feony inona marina ny tiana rehitondrana n'ity zavatra ty dia raha von'ny vahoaka miadere amin'le fanapaha-kevitra rehetrarehetra atao hitondrana an'le firenena dia matahotra ho azy inge ny any ivelany ny any ivelany ange matoa tonga eto dia tombontsoa no hitadiaviny ary tsika matoa miara-miasa amin'izareo dia mitady tombontsoa tsika tsy manana moyen afanana dia magnamboatra tracteur rehetra satria zany no milaintsika satria trandraka resaka agriculture tsika mila tracteur tsika mila batteuse tsika mila zavatra be deabe anaovana zany tsika tsy manana an'izany moyen zany donc hoe tsy maintsy hitodika any amin'izareo any ivelany tsika hananantsika moyen zay no le izy dia zareo any ivelany koa tsy maintsy io na tianao na tsy tianao tsy maintsy hotrandrana base toliary satria ilaina le io vara madamo no anarany zao tsy maintsy trandrana QMM tsy maintsy trandrana ny ambato vy fa zao alohan'ny trandrana ny dia misy adhésion aloha atao anatiny atao ahoany reo fa dia zay zany mpitondra tena mahay zany fahitana anazy dia tena hoe mahay mandanjalanja zay fifampiantsinana zay zareo milantsika isika mila andry zareo donc zany tokony hay mandanjalanja zany fa tsy avy-tsika tonga dia any amin'zareo dia mipetraka foana le hoe rehefa ianao mitady anazy dia miandanja ianao dia mazava ho azy alaina ataony tantely efa-drakitra ny arenanao reo aveo be dia be nefa matsimbola efa mitotona zay eto surtout anatin'izao vanim-potoanany rivo-doza zao dia tsy fantatra tsy hoe ahoana zany nitakalony reny zay no le problème amin'izy eo amin'ny mahakasika an'ilay atolona teo lazy andriamatoa Arson Roger teo le hoe tsy niomana ny tondra sao dia hoe tsy niomana ny amandresan'ilay tolona mihitsy ihany koa ilay olona ny joro nitarika an'ilay tolona ka zao ny zava-misy karazany hoe miady an-trano any amin'izao le olona ao anatin'le fitondrana sy le hoe olona ny tolona zay olona ny fanokalaikalain teny akianja teny fa amin'izao fotoana izao lasa mifanopa aminainao manjery sy ny anatina gazety maro samihafa iny lasa ohatrany hoe miady an-trano toy ny nataon'ny fitondrana teo aloha nataon'ny olony fanavaozana amin'izao fotoana izao na dia hoe samy tompona andraikitra ao ary ka iny le teneniko teo hoe tsy mipetraka le fametrahana amin'ny maizy azy ny olona tsirairay zay ny teneniko tany am-boalohany raha tadiditsika marina tokoa zany a ny zavatra tsy hita sy tsikaritra
de manomboka lasa mifanenjika hoe lasa misy tonga amin'izany teny zany ara hoe refusation sy ny hoe ianareo indray zao ny miaraka zay miteny rehetra zany de hoe miaraka amin'ny rajoelona de netra amin'ny fanjakana indray koa enjehan'le influenceur hoe nareo lasa le teo ihany no miverina nefa tsika miresaka mahatonga an'le tolona nge ho averiko foana mba ialana an'le crise miverimberina ary mba ahafahana ahitana fandrosoana ho an'le fireneny ka raha mbola itsika ny tsy fampieno araka le tenenina teo de zava-poana foana io tenenina tsika hoe rehefa miresaka ny mpanao politika de hoe nareo efa dinosaure nareo fa tsy laina miteny tsony nareo ndray voazaza vo taty aorina ave de inona ny fantatra ireo averiko foana iza zany ho ny andrasantsika hihaino atsika tsy afaka ny fampieno tsy afaka mifampiresaka ny samy malagasy de rehefa apetraka ndray koa ny solotena ny fiangonana ndray koa no hitondra an'le fanelanelana sy fampihavanana de tsy mipetraka foana le hoe olona ny omana am'le sehatra misy anazy no lasa mandray an'le andraikitra zany de averina foana le izy hoe apetrao amin'ny sehatra misy azy ny olona tsirairay raha misy mpanao politika eto ka miresaka hoe mila fanovan-drafitra tsika efa mba nieno azy ve tsika 12 taona ny RCR no nivoy hoe andao anova rafitra de rehefa tonga eo indray le olona manao kisarisarina anova rafitra de hoe andao anavao lasa fitondrana fanavozana de za zany manoro hevitra hoe tsy sahatra zahay miteny hoe raha ohatra tsika ka tena le tombontso-pirenena marina reny ho jerena nareo zao ny manana ny fahefana rehetra afaka mampiona nizaniza ambony latabatra ray fa na oely tsika na hoaingana iverina ambony latabatra ihany tsika io fa na ifanilika eto ary tsika na ifamono eto ary tsika ambony latabatra ihany efarahany io ka maninona re manana ny fahefana ambony place mihitsy le président am'izao fotoana zao satria sady force izy no folohan'ny faratapony amin'ny rafitra rehetrarehetra alefaso hiarosoa ile izy raha ohatra ka tena hoe anova marina ianareo fa raha ohatra kosa ka ifandany fotoana atsika de tsisy antony tokony ifampiresahana tsony zany fa de reto zany de ataovy eo ny ianareo fa ny toerana misy ny RCR am'izao zany amin'ny politika eto Madagasikara manohitra sa manohana ny RCR tsy manohatra régime efa nle lazaina ombenombeno zany tsy manohatra n'io régime io zahay satria tsy ny régime ny problème anay fa ny système rafitra zany le toerana zany hoe io rafitra tenenina nge hoe asory constitution io fa tsy mahatonga atsika maka izy io mamevahana loatra ny fitondrana faratapony io constitution io zany hoe ny filohan'ny republika mena fahefana be loatra ao anatin'ny constitution io de rehefa nitolona zay teny akanja de miteny hoe anova rafitra kaika le olona miaraka atao koa mody miteny hoe anova rafitra fa zavatra hafa ny tanjony sanatria tena manahy sanatrivy Andriamatoa Gasikara Fensoa zay ministra ny serasera am'izao fotoana zao zay mahalala tsara impirina mpiakatra an'Andriamatoa Lazaka Zafiason teo amin'ny plateauany efa ataoko hoe mahafe manakaikaiky an'le fanovandrafitra resahana sanatrivy raha pitro ianao no andehanao ohatry ny fanaony Andriamatoa ny Rajoelina ka hitsoka ny velany satria ny kisary hita am'izao fotoana zao de tsy miala lavitra fa tsy mbola manova ianareo fa ny eo ihany zany hoe raha ohatra ka manao zavatra zany ianareo am'izao fotoana zao de fampanginana an'le vahoaka fa nambatambazana an'le vahoaka fa maninona io rafitra io sa hoe ny filohan'ny anteny meram-pirenena ao anatin'ny assemblée ka namana de tsy azo kitihana le assemblée tsy azo esorina le rafitra satria miteny ny filohan'ny assemblée hoe tsy mahazo mikitika ny tao anatin'ny efa-bolana zay raha tena niasa ny fanjakana efa nahita olom-boafidy afaka nasolo an'ireo teo tsy voatery asorina zareo fa raha mieno ny fantolo-kevitra avaty amin'ny RCR zareo hoe zao ny lalana hitondrana an'io de validena fotsiny le olona efa eo de asina rafitra vaovao miainga avaty amin'ny hoe ino misy ty assemblée constituante zay angalana ny solotena rehetrarehetra hatrany fotony tsy niala nge reo fa le finiavana mihitsy ny hoe hanovany mbola tsy tonga ao anatin'ny lohany zareo so de efa karazan'izay ihany ty fanendry-tendrena mpanolotsaina manodidina ny filoty afaka tendrena daholo zay tiana ho tendrena ao tsy mampaninona zany fa mahatonga ny Madagasikara hiala ao anatin'le rafitra mangeja ve le izy mahatonga atsika miala amin'le trosa manandeha ve le izy raha mahatonga an'izay de tsy manina arahaba soa arahaba tsara zay koa nefa tsy ny RCR mamerina ihany hoe tsy ny RCR rery ny manana marina eto amin'ity Madagasikara ty
fa mitondra hevitra izahay fa raha ohatra ka diso le hevitra hoentinay a de tsory aminay fotsiny hoe tsy mety ny hevitra atolotrareo a de manginonareo fa anginy zay amin'izay fotoan'izay manaraka an'izany le izy le idéologie voizina ao anatin'ity zahatra ty tena hoe consciencisme fahatsiarovan-tsaina ka eto koa zany de tena hoe mba mitodika amin'ny manam-pahaizana rehetrarehetra satria isika ane raha nova rafitra tsisy fanovandrafitra ho vita eto raha tsy tonga saina tsy misy fahatsiarovan-tsaina azonareo mila fahatsiarovan-tsaina ny rehetrarehetra izy zao PRRM président de la refondation de la République de Madagascar refondation zareo isika hoe de mila ampiampianarina teny frantsay hoe dikan'ny refondation hoe de fanavozana tsy marina kosa zany de maninona isika manam-pahaizana manaiky hoe refondation égale fanavozana dikan'izany refondation zany ne mamerina mamorona fototra fa tokony ho sahy teny an'izany kosa atsika manam-pahaizana tsy fanavozana zany dikan'ny refondation raha fanavozana de rénovation zany ka tsy zay le teo zany efa misy zavatra tsara fa nisy ratsy de havozina fa isika mitondra le refondation de za zany tena mba mitodika amintsika manam-pahaizana hoe aza mba manao an'izany kosa le rehetra ataoko hoe le rehetra satria miaraka iantsika na de atao hoe tsy mbola tampi-pahaizana ary ny tena refondation kosa aloha tsy fanavozana ka zay le izy hoe mila fahatsiarovan-tsaina avy amintsika le izy tsika manam-pahaizana satria raha nova rafitra isika de tsy maintsy ny manam-pahaizana ny tena hidinika ny rafitra tsirairay hampandeha ny rafitra tsirairay satria zay moa no atao hoe rafitra système zavatra rehetra nomoty zavatra maromaro m'interagir en même temps mitondra mankany amin'ny objectif anankiray zay moa no atao hoe système ka raha ohatra ka tiana iova le rafitra de misy sehatra tsirairay zany miara-manova daholo vokatry ny conscience antsika manaiky hoe tsy mety de andao ariamina de raha vitantsika zay de miroso mankany amin'le changement atsika fa raha mbola hoe fanavozana fa raha ohatra hoe fanavozana ny atao de andao jerena daholo ary ny zavatra tsy nety teo aloha de andao ariamina jiro sy rano nge le problème social aloha le problème na tonga n'olona nitsangana de maafaka miteny ve tsika androany fa tsisy tsony de le stage afaka miteny ve tsika fa mbola fa mahazo rano daholo ny atao Tananarivo tsika no miresaka fa any ambany vohitra any jereo zay zao any aminay eny 22 communes any aminay eny fa 2 communes sur 22 ngeny misy jiro didikan'izay mbola tsy voava zany le olana mbola nisy zavatra tonta zany to mbola tsy vita fa mbola tsy navozina raha hoe fanavozina nitondrana ny li zany ka za zany tena hitodika hoe ity régime ty régime fijery koa azy ny objectif amin'ity régime ty zao de tena tokony hoe fampandehana ny raharaha inona le raharaha tena hoe maika aloha amin'le vahoaka malagasy vary sy ny sakafo de ny jiro sy rano iainana de ny trano ialofana zay nge ny besoin fondamental ataovy tokony anjaran'ity fanjakana ty ny manao an'izany fa mbola tsy tokony hiazakazaka amina zavatra goavana be zay zany ny fijeriko anazy de anatantin'izay mivoro manam-pahaizana rehetrarehetra mandinika ny itondrana firenena eo amin'ny makasika an'izay zava-misy izay anisan'ny nandrandrain'ny olona ny RCR hoe an'olo-kevitra amin'le hoe fitondrana taorian'ny fialany any Rajoelina nitsangana ny teny amin'ny 13 mai anisan'ny nanolotra anarana mihitsy raha ny heno nyzay da hoe Andriamatoa Lazara Zaverson no atao premier ministre izy moa tonga de nanao ranty hoe za tsy ho isan'izany hiditra ao anatin'io satria efa tsinjonareo tany am-piandohana ve so zava-misy eto zao zany de inona ny mety iseo ao ariana zao ihany koa vonainga angela izy de fahita le principe hoe tsy mandeha any amin'ny tokony ho izy raha nitolona atsika de lasa nitsoka ny filoha Rajoelina de nitsangana ny fitondrana zay tariny Andriamatoa colonel Mikael de le zavatra nianganatra any am-boalohany de efa nanao nisy ty efa niala amin'le principe satria hoe anavao tsika ndresahana moa zay tamin'izay hoe arodana daholo iny moa zany de efa voahitsaka le principe voalohany ny teny izy hoe alao arodana daholo ny zavatra rehetrarehetra vetivety teo izy de efa niova ndray fa tsy arodana ndray de aveo ndray le hoe anavao ndray mbola le zavatra tery aloha tery ihany nanaova ny fianianana ka le izy zahay tsy hoe mpaminany
fa analizy mangataka ny vahoaka malagasy manatsaina afaka manao analizy ny situation rehetrarehetra nisy teto Madagasikara fa le zavatra efa nitsanga teo aloha ihany no miverina de tsy hoe faminaniana le izy na hoe efa tsinjona melo fa le zavatra voamiainga zany ianao de fa hita hoe ianao ve miteny hoe andeha ho any Tamatavy zahako rapitso de ny lalana andehananao nefa ny RN4 mandeha ary amin'ny tsy lalana mandeha ary Tamatavy de fa tonga de fa tsinjo le izy de analizy ohatran'izay fotsiny zany io fa tsy hoe zavatra hoe inona fa zay fotsiny no fahitana azy ny zavatra hita ihany koa mahita an'ireto gouvernement reto de misy ohatran'ny ohatran'ny hoe rarahana zavatra kely zany ohatran'ny hoe eritreretina zareo anazy tsy andray ohatra hoe ny problème ny malagasy zao no tenen'ny dokotera teo resaka sakafo fahasalamana fiarovana de nefa ny vahany le ao amin'le gouvernement problème na colisée mba lozika ave zany zavatra zany le olona mitomany tery anao zahay tsy ampy sakafo tsisy ihany any lara-pahamehana ny andravan'ny colisée zany zavatra ohatran'izany zany no tianao resahana raha ohatra ka tia mahaolana tsika de miverena amin'ny kolotsaina mangataka an'ireo ministra rehetrarehetra reo mandehana za zao mbola mahita fa misy an'ireo ministra reo mbola tsy nandeha faritra akory tsy nandeha tany amin'ny faritra akory fa ao amin'ny Braony eo ihany izy manao commande à distance le Madagasikara nge goavana re olona fa tsy hoe Antananarivo rery ohatra na hoe problème zay tabatabana anaty Facebook rery no vahany fa mba mandehana mamaolana any amin'ny faritra any tena hoe farafaratsiny zany le survie zany mba voavahy maha hoe affaire courante no tatanareo teteza mita na hoe inona izy teo inona moa le anankiray ty farafaratsiny rehefa tena hoe tsy fitondrana tena hoe voafidy ara-dalàna de le mba le survie an'le vahoaka re mba jereny fa tsy lahara-pahamehana ny basy aminay aloha tsy lahara-pahamehana ny colisée aminay satria reny zavatra mbola any anatin'ny madinidinika reny satria tsika hoe anangana orinasa fanaovana basy de zany hoe ho atsangana amin'izany zany Madagasikara zany no resahan'ny foloatsika anokatra tsy mampanina ny manokatra orinasa fa zavatra ohatran'izany angamba tsy de tokony ho dradradradraina amin'ny vahoaka fa le tena marary amin'ny vahoaka vahany io zao Tomasina io zao misy problème angeza be fa ny zavatra tsapatsika nefa de le olona madinidinika ao anatin'ny ampon'ny Tomasina ny tena misongadina hoe manome an'le fanampiana fa le fitondrana mpanjakana angeza be tsy mbola hita taratra mihitsy aloha fa hoe ny vola zao no heny hoe zao milliard de dollara zao million d'euros no azotsika fa tsy mbola hitany satria jerevo ny Facebook fa be de be no mitabataba ao vary telo kapoka ny azony de ny sasany vary simba vary lo zany hoe le vary efa lo tao amin'ny sambo taona amba navoaka de iny no zarainy ka zany zavatra zany tena hoe mahamenatra nataoko hoe tsy mpitonga fanjakana za mahamenatra na ho atsika samytsika ato anatiny any na ho amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba jereo ihany le tena mahaolona atsika fa lasa mampalahelo le vahoaka eo amin'ny makasika ny fanatsarana ny hoe zay fanavaozana sy ny hoe fanovandravitra izay adevitra be reo voambolandreo moa zany fa raha tena hoe hifototra hiverina any am'le hoe anova ravitra tsika iainga avaiza am'izay ary izy ty vonina ny tena hoe anolo-kevitra ve nerisiketra raha tena hoe hiverina ny fanapahakeviny ny filohan'ny fanavaozana ianso anareo hoe inona le fanovandravitra ho atao eto iainga avaiza ihany koa le izy mbo hisy fiatraikany ao amin'ny vahoaka malagasy telopolo tapitrisa ny hoe manolotra sosikevitra efa nataonay zay na de ny andrasanay adiny 8 adiny 9 teny amin'ny lapara efa vita angamba nintsy asiana devitra tsony fa ny hoe fanohizana an'le izy efa be de be ny fanazavana makasika ny fanovandravitra ny voalohany de ny momba ny teti-bolam-panjakana efa be de be za fanazavana mikasika an'ireny angamba tsy verenako tsony fa ny hoe inona ny tokony ho atao zany zao de tsy misy afa-tsy ny hoe fifampienona raha tena vonina ny ala marina amin'izao fahasahiranana zao zany le mpitondra ka tia moka an'le vahoaka malagasy ao anatin'le fahasahiranana de mila mahay miheno izy aloha fa izany foana na tonga n'io régime io nyrodana nanomboka tany amin'ny fitondrana tany amin'ny talohan'ny taona 90 hatram'izao iainantsika zao tsy mety mihaino mihitsy ny mpitondra tsy mety mihaino ny vahoaka ho aminy fa raha mba mihaino izy ka mba mamaky an'ireny tolo-kevitra sy tolo-tsaina omen'ny vahoaka ho aminy reny indrindrandrindra ny mpanao politika de mba mety
maivana zany le olana misy be deabe ny vahiny nandalo teto aminareo teto fa tena zay daholo le sahana hoe tsy ampy fampiainona tsika samy malagasy. Par rapport amin'izay raha tena hoe anaova rafitra tsika zany ka tena zay tokoa le programme de mazava ho azy io ane miankina amin'ny vola daholo ny zavatra rehetrarehetra. Donc ny fomba fitantanana ny volam-panjakana zany finance publique zany fomba fampiasana ny volam-panjakana io zany mila jerena. Raha tsy ilazantsika fa ny loi de finance tamin'ny farany 15 milliards teo ny zany ny teti-bolam-panjakana. De ny zavatra misy ao anatin'ny vola io ny 70% mahery avy any amin'ny mpamatsy vola daholo. Fa ny 30% latsaka kely any no ressources propres internes. De rehefa jerena nefa ny fomba fandaniana an'le volam-panjakana ny 33%, 34% eo tonga de karama daholo. De ankoatran'izay zany zay vao anaovana zavatra hafa. De io de fa mipetraka le problème satria raha nova rafitra antsika de io finance publique tsy maintsy kitihana. Tamin'ny farany tsika nahita n'ireny le hoe tsy hay moa izay fahamarinana fa zay no dita mahatonga mivoaka reny marina reny le hoe 100 millions d'ariary ny budget-ny prime ho an'ny présidentiena be deabe zany le fandaniam-bola amin'ny resaka karama resaka indemnité eo ambony eo. De zay tsy afana mikarakara le social-mbahoaka noho le finanana vola carburant tompon'andraikitra misy 20 millions d'ariary 25 millions d'ariary tena grave be ne zany. Donc ny resaka fomba fanaramana an'le vahoaka mihitsy koa zany mila jerena selon ny compétence-ny selon ny niveau d'intervention ny risque encouru amin'ny fonction ny asa ataony. De raha zay zavatra zay no vitantsika fotsiny ohatrany hoe mampitovy tantana ny vahoaka malagasy zay mitovy diplôma zay mitovy nombre ny niveau d'intervention de zany io fa tsy malany 33% teti-bolam-panjakana tsy malany 5 000 milliards mahery io nje ny volan'ny karama ampiasam-panjakana fa tokony iena ampahatelo ny ampahaefatra mihitsy raha ohatra vita mandrindra an'izay resaka système de rémunération zay fotsiny. De anatandan'izay zany de ny ambiny vola io zany ressources propres internes le resany ny ambiny vola io zany afaka ikarakarana social-mbahoaka aloha le zavatra tena urgent sakafo aloha mba afana mampianatra ankizy aloha anatandahany le vory ny responsable ny secteur rehetrarehetra secteur stratégique rehetrarehetra mandamina hoe ohatr'izao ny tantanantsika le firenena. De anatin'ny 2 volana 3 volana zany mba misy an'ny vola io ampiasaina aloha ampandehanana le tokantrano le fampandehanan-draharaha tsotra zany de tonga zay 3 volana efa bolina avitana le contrat zay tsika miantso mpamatsy vola. Zay zany midikana tokony atao hoe midinika aloha samy malagasy mivoaka le contrat antsona am'izay rehetrarehetra. Afaka miantso ny Rosiana, afaka miantso Frantsa, ny Amerikana, Sinoa afaka antsona daholo am'izay rehefa vedy rehefa mipetraka le contrat de mipetraka am'izay hoe ty misy tu même izy anareny manam-bola afaka hitrandraka an'io de miteny n'olona zay manana an'izao de alefaso ary lizy de mandeha le concurrence am'izay de mazava ho azy isy tombony ho antsika le karaha miteny anao hoe manahoana le fanovandravitra io midingana atao de zay zany midingana maika aloha zany zao miteti-bola ny finance publique amboarina de à partir an'iny tsika afaka miaina aloha le tena hoe urgent le hoe urgence vitale de mirosotsika manao le contrat le fifampidinina zany zay anaovana anazy na convention nationale na concertation mety foana fa ny objectif de tratra le contrat de après zay tsika miantso mpamatsy vola fa ny tsy mety hatramin'izay foana de hoe vao tonga le président mizanizy de avy hatrany izy de hoe aiza ny ahitana vola de lasa ny Frantsa lasa ny Dubai lasa ny mpamatsy vola mahazatra de le vola zany maika nefa tokony isy théorie hoe raha namboatra trano nge anao de plan ny amboarina de rehefa tonga ny plan zay voentinao am'izay ny moyen brique vato sy ny sisa fa ny atsika zany tsy zany fa aiza aloha le brique de tonga le brique de vita ny tonga hoe brique sy vato de hoe atao hoana moa ty trano ty tany amin'renana anazy tsy hita fa zay zany tokony atao aloha hoe le plan aloha de mipetraka le plan mazava mitady vola am'izay tsika rehefa avy eo de zay intégration n'le vahoaka intégration n'le manam-pahaizana ao anatin'le fanapahan-kevitra zany tena zava-dehibe am'le izy fa tsy mety foana de le mpitondra ny tonga de miazakazaka mandeha mitady vola de raha tsy resaka fa tsy re le famatsim-bola be dehibe azysika hatramin'izay inona moa ny impact an'le izy
projet ohatrany atao amin'ny fahasalamana zao misy projet par na NMF million de dollars ny vola azo am'zany fa tsisy fiatraikany am'le vahoaka satria mbola tsisy teny arana taty vo ka ny dokotera tany aminay ny arana hoe atao hoe ty voly ty fa tokony misy fifampidinina zany tany rehetrarehetra tany hoe tsika raha mahazo vola de zao ny ampiasantsika ny anazy de iny remontena ty ambony de manaraka n'iny le fanampahantihatra ny ve de misy impact makany am'le vahoaka le zavatra atao rehefa tepaka farany resantsika mahakasika ny hoe fandrefesana le fomba fiasan'ilay fitondrana fanavaozana atao anatin'izay 10 volana efa-bolana nipetrahany teo zay efa niteniteny teo ihany docteur Riza fa atao amin'ny RCR hoe manaona ny fahitanareo an'le fomba fiasany aloha zany maro moa ny voambolana mandeha am'izao le hoe refusation forongony mbola anatin'ireny sampandra-panjakana ireny zay hoe mety mpiasa-panjakana izy ireny fa mitondra an'ilay cravatte volomboasary de zao mety milasa cravatte maitsomaitso bere maitso indray malaza moa zany ao anatin'izay fahitan'ny RCR n'le fomba fiasa sy ny hoe nitata am'le fomba fiasan'ilay naongana teo aloha manamafy an'le analyse efa nataonay foana zany le zavatra misy hoe tsy olona neny problème atsika eto hoe fa rafitra satria nanova olona atsika zao io de inona le zavatra nitranga refrain teo aloha ihany no mbola satria zany itsika zao mieritreritra hoe misy fiovana kely satria maninona tsy de mahita zavatra hoe mbola tsy tonga any am'le tena hoe nieritreritra hoe hanova marina tsika hanova an'le rafitra de mahita an'le ohatrany hoe allègement kely tsika fa io mbola karazana calmant io fa tsy mbola tonga izy mitiana ho tenenina zany de io miankina amintsika vahoaka malagasy io itsika zany mbola mila mametraka an'le safidy mazava hoe tena hanova rafitra marina ve tsika fa tsy hanova olona fa nanova olona tsika de miresaka indray moa tsika zao hoe ny toetsaina no mila ovana eny anatiny daholo le hoe toetsaina fa atao ahoana ny hanova toetsaina olona 30 tapitrisa 3 tapitrisa raha tsy le fanabeazana no ahafahanao manova anazy sa ve tsika raha telo lareto ve zao toa de afaka manova ny toetsaintsika raha tsy nandray fanabeazana tsika hoe zao ny fanabeazana tokony fomba fiaina amin'ny fiarahamonina fa tonga de voaova eo no eo ve izay le tenenina hoe mila an'le fanovandrafitra tsika mba ahafahan'le taranakitsika ao arina iaina an'le rafitra vaovao mba tsy hieritreritra tsony zany fa hoe rehefa manova régime de efa mahafaka ampandrosoana firenena fa impiry tsika nanova régime fa mbola io tsika mbola eo ihany de io ndray tsika fa nanova olona de mbola io ihany ny zavatra iainana ka tsy hitanay zany hoe inona moa zany tena hoe fandrosoana hita taratra am'izao tsy haiko hoe firy ny PIB tsika androany hoe inona ny fiovana azo tamin'le régime vaovao sareny ohatra fotsiny tsy hoe sareny ohatra moa zany fa exemple ao amin'ny chantier tadidiko hoe raha ny vahiny teto tamin'ny farany nyresaka atsika tamin'izay le kanatazomokany kongo de naneny hevitritsika tetsika de zany tiany tamin'izay fotoana zay hoe i problème io tsy problème ministre zile fa na isy ministre vaovao zao avy io tsy voareglena i problème io satria rafitra le izy système le izy de za moa zany raha nivorona araka tamin'ny syndicat amin'ny mampiasa ny fahasalamana na de nivorona araka tamin'ny syndicat de nametraka an'izao fanontaniana zao hoe izy aminareo mahafantatra ny critère safidianina ny ministre vehivavy io niveau de connaissance ve expérience anazy ve appartenance ethnique ve sa resaka hoe antoko politika zao sa inona sa ny niveau de vie an'le olona ve sa hoe lehilahy na vehivavy inona zany zao ny antony fantatra re ve ohatrinona ny karaman'ny olona io fantatra re ve ny andamin'ny terasiny olona io sambona manampahaizana momba ny service public tsisy nafantatra tsisy afaka namaly dikan'izay zany tsy mandeha ny zavatra satria zany ary tsy voazavatsika hoe ahoana ny critère ny safidianana ministre ahoana ny critère safidianana SG ny dirikab ny staff rehetrarehetra miaraka aminazy de mazava ho azy tsy mivaly olana zay nefa le rafitra resana zay zavatra zay tokony ny syndicat zany tokony manana rôle mihitsy rôle orientation stratégique sady manana rôle na contrôle tokony ny anjaran'ny syndicat zany mifournir zany zavatra zany de mandray fotsiny tompony andraiky manjakana zay tompony fanendrena hoe ty mieritreritra ny syndicat
dia manaraka niny fotsiny ny fanendrena sy ny fametrahana olona rehetrarehetra ny andraikitsy le olona tokony efa voafaritra dia ny mialoha fa raha zany ary ny tsy mipetraka dia mazava ho azy tsy mandeha amin'izay loana satria ohatra ny ao amin'ny santianga zao dia hitantsika io problème ny resaka épidémie bronchiolite zao dia mikoropaka ny fanjakana hoe andeha namboatra andeha sokafana village voary andeha tampianaka aizany olona lefa ao pédiatre nge mitsabo an'izany bronchiolite zany aizany olona lefa ao aizany agent de surface aizany paramède aizany médecin zany rehetrarehetra aizany fitaovana sa le fitaovana ria tsara lalàna sy ambony mianatra ny bataina ny vola zavatra efa nataony teo aloha daholo zany zay mahatonga l'izy tsy voavaly problème satria système l'izy ohatr'izany zao ny resaka impox reo mitranga l'izy zay mihazakazaka andeha nao barrière sanitaire mitranga ny cyclone dia zay ndao tsika andeha nao téléthon misy budget mpanjakana ankeo fa natao inona zany ny budget mpanjakana amina milliard dikan'izay tokony efa misy drafitra aty ampiandohana zany anao natao hoe fahasalamana nge dia misy fomba fitiany zay hoe tsara ny misoroko aleo misoroko ohatr' izay mitsabo zany zany tokony targetra ny fahasalamana zany zavatra tsapanay zany zao dia le ministera zany tsy manana paikady mihitsy tsy manana planina stratégique mihitsy totrana le fahasalamana ka any ka lasa manao an'le tsona hoe gouvernance réactive misatra mitranga dia iny ndray fa anandre iny nefa ny tena mpitondra mahay dia mahay mitsinjo dia gouverner c'est prévoir izy ny fitenenana tokony efa misy fiomanana dia ny meloa zany zavatra rehetrarehetra zany raha mitranga cyclone ny tamatavy dia ahoana ny atrehantsika ny anazy fa tsy hoe fa mitranga izy dia ndao tsika dia nao téléthon ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana misy an'izany moa koa zao ndao tsika mpiasan'ny fahasalamana nangona vola mba ho zaraina ny ekipantsika ny tamatavy nga ministera nga association sa syndicat ny mandeha manao zavatra ohatr'izany ny association na syndicat nge tsy manana fidiram-bola fa tsy cotisation sy annuel sy droit d'adhésion dia mety hoe tokony anao zany fa raha ministera kosa tsy tokony hiroso amin'izany ka misy budget ao tantanina tapitra ny fandarantsika rizim-bralahy docteur Rijar Andriamiarindranto sy aja Archan Roger izay isan'ny mpikambana eo anivon'ny antoko RCR ny vahintsika tamin'ity ataondro ity inona no azonareo amin'ity nanareo voaresaka ireo ary afatra ihany koa ny vahoaka malagasy ia misaotra betsaka mamerina ny fisaorana ho anareo atao amin'ny CM radio tamin'ny fanasana izy ity moa zany de hoe zara hevitra zany hoe mba hifampizarana na ho an'ny mpitondra na ho an'ny vahoaka entina zany rehefa mba misy zavatra azo hifampizarana dia miezaka mizara hevitra atomboko any amin'ny mpitondra fanjakana angamba le izy hoe aoka ianareo tsy raviravy tanana fa raiso araka ny tokony ho izy ny anjara andraikitra tokony manandrify ianareo satria ianareo zany zao no nametrahan'ny vahoaka ny andraikitra aloha zany hitantana an'izay firenena zay satria mahita ny tsy fandripahalemana dia mahatsiaro ohatra ny hoe somary misitrisitrika ohatra ny tsy haiko ve zay tokoa ve ny zavatra misy ahoana fa fomba fijery aty ivelany ohatra ny somary miafiafy ny mpitandro filaminana amin'ny fampiarana ny lalàna ianareo no atokisan'ny fanjakana natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany dia raiso ny andraikitrareo amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany zay eo ihany koa ny gouvernemanta dia mitanina ihany koa mba samy anao ny andraikitra ny tsirairay avy midina ny amin'ny faritra rehetrarehetra any fa aza mijanona fotsiny hoe problème na Antananarivo ihany no vahatsika ary ny ho an'ny Andriamatoa filoham-pirenena moa zany filoham-panjakana dia manentana izahay hoe miverena any amin'ny vahoaka aloha dia noho ny feon'ny vahoaka dia ohatran'izay ihany koa ny androm-panjakana rehetrarehetra iangaviana ianareo mba samy anao ny andraikitrareo araka ny tokony ho izy ohatra ny resaka ny député zao dia manao lalàna ny asany fa tsy sanatria mizara tabilao eraky ny commune na fokotany satria zany ny eno ataon'ny solombavam-bahoaka dia manara-maso ny mpanatanteraka no nametrahany vahoaka anareo teo fa tsy hoe hitehaka indray ny mpanatanteraka zay zany le fametrahana amin'ny tokony ho izy ny tsirairay avy dia aoka tsika samy andray an'izay andraikitra tandrifo zay ny vahoaka indray moa zany dia mijery tsika hoe mandeha makany amin'ny lalana ny eritreretina ny tany amin'ny tolona ve zao zava-misy zao ka samy mijery dia rehefa mahita tsika fa misy zavatra mandeha any amin'ny lalana tsy izy raha misy moa ny zavatra tsara dia ankasitrahantsika nyzay mpanao azy fa raha misy kosa ny zavatra hita fa tsy mety dia tokony mbola mametraka an'izany tsika izylay
fomba fiteninay atao amin'ny RCR manao hoe action combinatoire no ahafahana manavitra ny Madagasikara amin'izao fahasairanana izao, zany hoe isika malagasy rehetra mihitsy no antsona fa tsy ny vahiny akory no andeha hanovan'ity firenena ity, fa tsy maintsy itsika zanaky Madagasikara ihany no mifameno mifanampy atao anatin'ny fanavotana ny firenena, de zay zany no any an-tanana de mankasitraka indrindra miraha soa ho amin'ny manaraka indray tompoko. Amaranako anazy nefa de misy zatra tsaroko aty am-pamaranana de ho resaky satria ty resaka fanovandravitra ty moa misy manany anino zany zay aminazy ty ny anare populisme io fa tsy raha anjary io ka ary misy mitiany mihitsy koa hoe satria mihitra efa manao formation reny zany zareo ny RCR de tena misy mitiany tsy marina zany milliard anaovana propagande zany de mifanontaniana am'le olona miteny an'izany de le olona aveo lany raha tsy nandany milliard izy nanao propagande de lany ve izy io izy tsy mandany an'izany fa azo ataonj io izy candidat 10 na enina miaraka na télécoptère anankiray de zinona fotsiny zany nananganana toko politika raha mbola nditambatra na télécoptère ndray ka zany zatra zany mba tsy aritra kely ty ampamaranana de resana fa zay le vokatra le tsy fananana idéologie mako mahatonga le miteniteny fatany ohatr'izany fa ny fanovandravitra de zavatra tena hoe ilaina io amin'ny mampiasan'ny fahasalamana na raha rotiko miresaka eto io misy fitarainana ao misy tolona isan'andro hitantsika ministère ny santé satria misy piasan'ny fahasalamana ny tolona teo reo paramètre bénévole reo misy recrutement mandeha eo de ahilika izy reo ka za zany mba tena tena ty ampamaranana hoe azo atao an'izany ry ministère ny fahasalamana fa mba jereo eo ny tolona satria nareo renga tsy tonga teo raha tsy noho ny tolona nataonay zay ngambamaranako de mirasoa makasitraka Michel tamin'ny fandraisana anay mirasoa atsika vaoka malagasy safady kely misy adiny kely makasika anay RCR de mba ampiko kely mba tsy mihoatra ndray minitra mantoko politika anay moa de miezaka zay manabe ny olo-pirenena de mitondray zany zay fanabeazana zay na ho an'ny isaky ny faritra samy manao ny andraikiny daholo fa ho an'ny any amin'ny ho an'ny national zany de isokatra ndray fitetezam-paritra zay ho ataon'ny RCR ho an'ny faritra tsy moatsinanana iny de manomboka an'izany zay amin'ny herinandro avy io ezaka hitondra fampiofanana mahakasika izaratra any mahakasika an'ity fanovandravitra ty satria maro ny vahoaka lina amin'izy io de fotoana indray zany zao tonga indray ny fotoana ifanomezantsika de anomboka an'izany indray ny RCR anabe sy ampiofana mikasika ny fanovandravitra makany amin'ny faritra tsy moatsinanana iny de fampiomanana antsika sahady zany zay isorana anareo sahady ny fandraisana an'ireo ekipa reo satria lavalava ihany ny manomboka Ambomaso makany rehetrarehetra any hatrany Avangaindrano mety ho voatety de ankasitrahana ny fandraisanareo an'ireny ekipa reny de mankasitraka indrindra tompoko. Eny ary tapitra ny fandarantsika tompoko lahy sy tompoko vavy makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farana atao amin'ny apejy na teto amin'ny 11 pioniciem mahatrifiny 730 miveriny ty fandarana ity nivo amin'ny sivoralina ny hoany aorin'ny fandarana antsofarana eto amin'ny ICM radio amin'ny enora ny sampany fampalalam-baovao kosa hitondra ny vaovao amin'ity androany ity manam-pitafa tompoko saotra indrindra tompoko veloma tompoko. Zara hevitra fandaran'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny ICM radio 730 andraisana vahiny iresana ny fiainam-pirenena. Zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 20 rasy fahefany